endry noho ny mpampianatra rehetra aho, mahiran-tsaina noho ny zokiolona aho. Salamy 7:10 ny 7:10 hatramin'ny 7. Vao mamaky na koa mandray io voalaza amin'ny mpanao salamy io isika dia taitra kely avy hatrany manao hoe ahoana tsara hoe tsy diso akory ilay soratra masina novakianao na norenesinao teo. Fa tena izay tokoa satria ireto dikateny manaraka ireto dia vao maika manamafy izany. Endry noho ny mpampianatra rehetra aho, manan-tsaina noho ny andim-panahy aho. Dikateny katolika. Endry noho ny mpampianatra rehetra aho, endry noho ny zokiolona aho. Raha atao tanjona io voalaza ny soratra masina io dia azo tratrarina satria efa misy taridalina na koa dingana mazava tsy maintsy arahina. Misaintsaina ny baiko na ny fampianaran'Andriamanitra, manaraka na koa mitandrina ny didin'Andriamanitra. Amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tiana izy tompo hitombo ara-panahitra any isika, fa tsy hijanona ho zaza akory ka hovariana amin'ny rononom-panahy. Ahoana ary no atao? Indro fampiarana iray isan'andro rehefa mamaky na mandray tenin'Andriamanitra dia ekeo fa misy toetra sy fanaotian'Andriamanitra amboarina eo amiko sy eo aminao. Aza maika anova ny hafa aloha. Tsy maintsy haray marary isika amin'izany saingy voalazan'i Jesosy fa raha tiana hamoha bebe kokoa ny sampam-boaloboka dia tsy maintsy dioviny na rantsanany. Andriamanitra, marina sy mahitsy ny teninao ka ekeko ny saintsaina sy ankatoa azy.